Mampitombona ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny herin'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Ny herin'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny epistily faharoa soratana ho an'ny Tesalonianina, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny herin'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Efa hitantsika tao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina ny fampitandremana nataony sy ny fampianarana nataony apôstôly Paoly momba ny fiavian'ny andro farany, dia manantitrantitra ary mamerina indray izany izy eto amin'ity toko faharoa ity. Ny tena marina dia mampitandrina ny kristianina tao Tesalonika mihitsy ny apôstôly Paoly momba ny amin'ireo mpampianatra sandoka, momba ny amin'ny fampianaran-diso, indrindra ny firesahana momba ny andro farany. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa ho avy tokoa ny farany, saingy tsy mbola ankehitriny aloha, fa tsy maintsy ho avy zany. Ary ny zavatra tena manahirana ny apôstôly Paoly dia ny amin'ilay saritava anaovan'ny mpampianatra sandoka, ka mampiasa ny fomba ny fiangonana sy ny zavatra fahita ao amin'ny fiangonana izy ireny andresena lahatra ny kristianina, indrindra ireo kristianina marivo salosana, ireo kristianina marefo, ireo zazavao amin'ny finoana. Ambara eto fa maka ny toeran'Andriamanitra izy ireny, mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra na izay ivavahana izy ireny, ary manao ny tenany ho Andriamanitra mihitsy azy. Hoy ny apôstôly Paoly ohatra miteny manao hoe aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, olona izay mety hanoratra epistily tahaka ny epistily fanoratry ny apôstôly ihany, olona izay mety hitory-teny tahaka ny fitory-tenin'ny apôstôly Paoly ihany. Zany no hitantsika ane ohatra eo amin'ny andininy faharoa hoy ny voalaza manao hoe mba tsy halako hoetsiketsehana amin'ny saina na ampitahoriny ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa mendoa ny andron'ny tompo. Ireny rehetra ireny dia asa matin'ny satana koa ny apôstôly Paoly. Ny filazany azy eto moa dia hoe avy amin'ilay lehilahinota, ilay zanaky ny fahaverezana. Manana paikady maro satana ampiasana ao amin'ny fiangonana hahatonga ny olona hiemotra sy hisintomana olona anaraka azy ka hino azy. Ambara eto ohatra fa mampiasa ny lainga izy, mampiasa ny fomba fiasany samihafa eo amin'ny andininy fahasivy. Ny fiavian'ilay iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandangy ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Ravako malala amin'ny tompo, mamitaka ary sarotra indraindray aza no manaiky ny tsy fahamarinana izy ireny, saingy ampahatserovin'ny apôstôly Paoly kosa eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo fa aza diso hevitra isika fa andraisana fanameloana ny fanarahana ny olona tsy marina. Dia mampianatra antsika ny apôstôly eo anatrehan'izany zavatra rehetra izany, eo anatrehan'ny
fampianaran-diso eo anatrehan'ny antikristy izay efa misy eo vatana mihitsy, dia ambara amin'izay ny herin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Hoy ny voalaza eo amin'ny 9:9 manao hoe ary dia iseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany. Ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Io Jesosy Tompo no manana hery andresena sy ioarana ny hevipetsin'ny Satana rehetra. Io no afaka manakana ny fampianarana hafahafa sy tsy tena izy ao amin'ny fiangonana, ary ampiasaina tokoa ilay fofonain'ny vavany, ilay fofonain'Andriamanitra, miresaka ny teniny soratra masina sy ny fanahy masina izay miasa mahery mandrava ny sakana rehetra izay voalaza eto. Io no mampitsahatra ny asa matin'ny Satana rehetra. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ambara ombenombeno fa mandrovitsy Satana, mitady ny fomba rehetra andresena lahatra sy sitomana olona. Ary ankehitriny efa entsika ombenombeno ireo karazana fampianaran-diso samihafa, karazana antikristy izay miseho eto sy eroa, mitady andravoravo ny mino, ary mila hitandremantsika fatratra. Fa izay tena tsy maintsy hitandremantsika ihany koa dia ilay fisehoana hafa amin'ny endrika mandrobo izay tsy aiza tsakory fa ao anatin'ny fiangonanao ihany. Ao anatin'ny fiangonanao dia misy asan'ny Satana, misy olon'ny Satana izay mitady hampiemotra, manakivy ny mpino, mampiemotra ny mpino, misarika ny mpino hiemotra, mila mitandrina ny fiangonana. Fa asa matin'ny Satana izany. I Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina irery ihany no manana hery andrava, hanakana, hamotika ireny asa matin'ny Satana rehetra ireny. Amintsika olombelona mety tsy fantatsika akory aza ny fisiny, fa Kristy no miasa mba hahatonga ny fiangonana hahajoro mandrakariva eo anatrehan'ny finoana tena izy, ny finoana marina izay amonjen'Andriamanitra antsika. Angatao ary avako ny herin'i Jesosy Kristy hanampy antsika amin'ny zavatra rehetra. Angatao ny herin'ny fanahy masina hanohana antsika mba tsy voafandrika, tsy ho tafotoan'ny asan'ny Satana izay miafina ao anatin'ny fiangonana. Hiasa mahery tokoa ny Tompo, andrava izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotranao zahay noho ny amin'ny sitraponao izay tsy nafenonao anay. Misaotranao zahay fa afaka nandre izao teninao izao indray, teny mampahery, teny manohana, ary teny koa vonona hiady ho anay eo anatrehan'ireo asa ratsin'ny Satana rehetra. Arovy Tompo ny fiangonanao, arovy ny mpino tsiraray avy, ireo kristianina rehetra izay manorina ny finoany aminao Andriamanitra. Aza velanao azy ny fotoamany ratsy izy ireny, fa manafa azy amin'ny ratsy. Entinay ambavaka eto anatrehanao, ry Andriamanitra io ny fitoriana ny filazany tsaranao amin'ny olona rehetra, mba hahatonga azy ireny ho vonjena amin'ny andro farany. Rehefa tonga ny fotoana hiavianao dia andrainy ianao ary isan'izany ny fiangonanao.
vao avy nankalaza ny fetiny reny izay omaly, dia mahatsiaro manokana ny renim-pianakaviana rehetra, reo reny izay miankindrindrina irery, misotro ny rano tsy tiana, mitrotro sy volana kibo. Ampahery azy reny ianao na inona toe-javatra hatrehany amin'ny fifaliany, dia hiara-paly aminy ianao, amin'ny fisentony anoana azy ianao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.